avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manulcianoni vaovao. Mitaraina avokoa ireo tatsapamokatra amin'izao fotoana manakaiky ny fidiran'ny mpianatra izao. Tafiditra ao anatin'izany ireo mpamokatra lavanilina izay tsy mitsaha mienina ny vidiny ankehitriny. Vokatry ny tandrevaka sy ny tsy fahaiza mitariky ny ministeran'ny fahasalamana ny mahatonga ny ainana fohy maro tamin'ny raharaha fanamposinana sy fahamposinana ara-tsakafo hoy ny syndicat Triade Androany. Divotry ny aiziny fantrana ny malagasy ankehitriny hoy ny firaisamonim-pirenena sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo maro Androany. Very lalana ny vahoaka, fiasaran'ny fahasairanana sy ny olana ara-tsosialy isan-karazany. Maro ireo lalàna sy zotsy voaja amin'ny mpiasa hoy ny avy eo anivo ny syndicat-ny mpiasa Fisemare. Ohatra amin'izany ilay vehivavy niara-ny eritreritra novonoiny ny mpampiasa azy tamin'ny alalan'ny kapoka sy daroka teny mahazo. Nanambara ny tafika Israelianina fa irosa amin'ny hetsika famerenana n'ireo teratany Israelianina voatazona ho Gaza. Horakofana miaramila Israelianina miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny sistan'ny Gaza raha ny fanambarana. Ny antsipriandreo no aratsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny Araba, tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity anio ity asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny faran'ny fahampahalalam-baovao. Andeha hanomboantsika izany ny matoan-dahatsoratra. Mitaraina avokoa ireo tatsapamokatra amin'izao fotoana izao manoloana ny fidiran'ny mpianatra. Tafiditra ao anatin'izany ireo mpamokatra lavanila eto amintsika izay tsy mitsahatra mianatrany ny vidiny ankehitriny. Inona ny tena vahaolana tolotry ny mpitondra izay voalaza fa manana vizion hitantanana ny firenena. Gaetan Andriatsilavo. Fotoana lehibe sy manandanja ho an'ny firenena malagasy ny hiatrika lalao famaranana amin'ny Shanina ho tanterahana ao Kenya rahampitso. Voalohany amin'ny tantaram-pirenena zany tonga eo amin'ny dingana famaranana izany ka mahatonga ny malagasy iray manontolo na eto tanindrazana na monina sy miasa any ivelany iray fo amin'ny ekipam-pirenena malagasy. Ho fiombonam-po amin'ny mpiray tanindrazana nandray fepetra ny mpitondra fanjakana ka andony atsasaky ny sarandalana ho an'izay rehetra maniry anatrika ny lalao famaranana ao Kenya miainga eto Madagasikara. Zavatra tsara zany saingy ny olana ny fahasairanan'ny malagasy mitoetreny ihany. Inona ny vahaolana raisina manoloana ny fahatapahan-jiro, ny tsy fandriampahalemana, ny fampitian'ny lalana, ny fahasalamana sy ny olana ny fanabeazana. Misy fepetra raisina ve anapidina ireo tantsaha-mpamokatra. Inona ny vahaolana raisina mikasika ny vidin'ny lavanilina izay mitotongana tanteraka amin'izao fotoana ka mampitaraina ireo tantsaha-mpamokatra satria tsy araka ny fampanantenana ny mena fo ny Andry Rajoelina nanao propagandy. Ny ao Ankorabe, commune Antsiatsiaka, distrikan'ny Mandritsara ohatra, nidina hatrany amin'ny 700 ariary ny vidin'ny lavanilina maitso. Nandritra ny fanokafana ny tsenan'ny lavanilina tao an-toerana Omaly no nahitana izany tranga izany. Izany hoe voafaritra tamin'io fotoana io fa 2 ariary ny kilaon'ny lavanilina tsara kalitao, 10 ariary ny kilaon'ny deuxième qualité ary io 700 ariary voalaza io ny iray kilao amin'ny lavanilina maitso tsy mandalo sivana. Manakaiky ny fidiran'ny mpianatra sahirana tahaka ny malagasy rehetra ihany koa ireo tantsaha-mpamokatra lavanilina ireo kanefa dia izao vidina lavanilina ambany dia ambany izao no mahazo azy ireo. Antony mahatonga ny akamaroan'ny mponina ilaza fa misy ireo lahara-pahamehana tokony hirison'ny mpitondra fa tsy ho variana amina zavatra hafa mandalo sy ny fisehosehoana. Ekena fa zava-dehibe ny fanatrehana ny lalao famaranana ny Shanina ny Kenya saingy raha toka andony atsasaky ny sarandalana ho an'izay anatrika io lalao io ny mpitondra fanjakana
amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena maninona raha ny sehatra hafa no ampiana ohatra amin'izany ny fanabeazana sy ny sehatra ny fahasalamana tsy azo ny mpitondra atao ihany koa ve ny mandony atsasaky ny vola efatralina hatramin'ny 7 ariary sara-pampidirana mpianatra amin'ireo sekolim-panjakana sa hijanona amin'ilay fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny atsasabidy eny Mahamasina izay sady hitakina karne-pokotany ka rehefa tonga ny fidiran'ny mpianatra dia hanao fanambarana indray fa ho maimaim-poana ny fidirana amin'ireo sekolim-panjakana saingy tsy izany akory ny tena zava-misy marina eny amin'ireo sekoly. Voalaza fa manana vizion i Andry Rajoelina. Raha izany tsy hitan'ny vizion sa tsy ao anaty lara-pahamehana io olan'ny fanabeazana io ka tsy maintsy andoavan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra vola amin'ireo sekolim-panjakana ireo na ambara isa-taona zao aza fa maimaim-poana zany. Vizion takiny ahoana no nilazana tany am-piandohana fa ampiakarina ny vidin'ny lavanila tsy hamono antoka ireo tantsapa-mokatra na ilay maison de lavanila ao Antala nametrana vaty fototra tamin'izany fotoana aza tsy hita mazava izay tombotsoa azo avy aminy. Malalaka araka ny tokony ho izy ve ny sehatra ny lavanila eto amintsika raha izany ary mahazo tombony amin'izany ve ireo tantsapa-mokatra raha toka efa tonga hatrany amin'izany 400 ariary zany ny kilao ny lavanila manta ny arikovera aza mbola lafo. Lafim-baovao mahakasika ny fitantanana ny firenena kosa tio seo sy misalovana andraikitra trany ny fitondrana ankehitriny i Andry Rajoelina rehefa mamahany olam-bahoaka hoy ny filoha lefitry ny antoko politika madio Temple Michela raha naneho ny heviny mahakasika ny fiantohana ny fandehanana ireo délégation ho an'ny Kenya raha pitso hiatrika ny lalao famarana ny bare ny Madagasikara. Mampiodina ny fiainam-bahoaka andavanandro no tena andraikitry ny mpitondra fanjakana ho hatrany ity farany fa tsy tokony variana amin'ny rendrarendra tahaka izao. Daniela Minoarso no mitondra ny Antsibrieny mahakasika izay. Variana amin'ny rendrarendra sy sehosehon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny adino ny tena marary ny vahoaka ho ny filoha lefitry ny antoko politika madio Temple Michela naneho ny heviny mikasika ny fandraisana fanapa-kevitra tanatin'ny fotoana fohy amin'ny fiantohana amin'ny antsasan'ny fandehanan'ireo délégation ho an'ny Kenya ho an'ny Rampitso. Tsy anjara ndraikitry ny mpitondra fanjakana izany ho hiatrany ity farany mbola maro ihany koa ny olana mila vahana eto amin'ny firenena. Ny tena andraikitra ny fanjakana nge dia mampiodina ny fiainana andavanandro ny mponina mamela ny olona hiary zao dia lasa ohatra ny hoe misalovana ny andraikitra ireo industrie du loisir et divertissement sy ny événementiel ne zao ny fitondram-panjakana satria ry zareo ny tokony nikarakara n'ireny karazana hetsika reny hoe ahafahan'ny olona mijery sy manaraka n'ilay reny lalao reny na eto toerana na andeha ny ivelany ihany koa hitantsika fa misy ireo agence de voyage afaka mikarakara zavatra toy izany fa moa ny fanjakana mba manao an'ilay asa mafasilitateur anazy ahafahan'ireo mpandraraha ireo misehatra tsara ao anatin'ny sehatra misy azy fa tsy lasa salovan'ny fanjakana daholo na ny resaka événementiel na ny resaka loisir rehetrarehetra ty nefa ny azany dia tokony ho fiariana ho an'ny tanora tokony fiariana ho an'ireo mpandraraha ireo dia izay zavatra izay zany tena tokony apetraka amin'ny toerany tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena hoe iza ny manao inona fa tsy hoe lasa rehefa misy zavatra ahafahana misehoseo sy manao kifetifety zany dia tena hoe eo foana ny fanjakana ary aingana be zay angambany ao anatin'ny domaine d'expertise n'ilay izy dia tena hoe mamiratra izy ao anatin'izay dia lasa zary adino ilay tena andraikitra ny fanjakana hoe manome an'ilay fahafahany olom-pirenena miaina miary satria afaka miala voly arak'izay tiany ane ny olona rehefa afaka miary sy miaina. Raha ny zava-misy mitavozavoza trano ny fandraisana fanapa-kevitra toy ny mpitondra fanjakana ankehitriny mikasika ny famahana ny olam-bahoaka sy ireo olana maro lafy eto amin'ny firenena. Rehefa iresaka rendrarendra sy tsy mipakary tsy mitondra tombotsoa ny vahoaka tahaka izao kosa aingana tsy miandrela ny fanapa-kevitra raisiny ity farany ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Eve afaka azo atao tsara ny mandray fanapa-kevitra aingana be toy izany na dia any ampanaovana fialan-tsasatsara zao ny gouvernement ray manontolo nefa dia afaka natao izany mandray fanapa-kevitra aingana sy tonga dia niatra avy hatrany ihany koa tao anatin'izay fa manao ahoana ny fiatrehana an'ireo loza sy zava-mitranga misy marobe teto amin'ny firenena izay nisy nahafatesan'olona marobe ihany koa tao anatin'izay izay nitavozavoza tao anaty fandraisana fanapa-kevitra. Manahoana ny afainganana fandraisana fanapa-kevitra koa eo amin'ireo raharaha izay mitarazoka be fanontaonany maromaro izay ohatra izao hoe io olana jirama io na andray fanapa-kevitra momba ny fanaraha-maso an'ilay solika fotsiny ara dia efa tsy hitantsika hoe inona raha izany ilay tena fandraisana andraikitra fa ny famoahana an'ilay vaovao fotsiny betsaka hoe misy mpangalatra solika fa inona raha izany ny fanapa-kevitra andraisina sy ny vahaolana andraisina
fa misy ny olana efa mitarazaka be tsy hitatsika ny vahaolana tsy hitatsika izay fandraisana fanapa-kevitra malaky ao anatin'izay kanefa rehefa karazana fetifety sy lanonana dia tena aingana be ny fitondram-panjakana ao anatin'izay tsy vitany hoe mandray fanapa-kevitra izy fa tonga dia miatra avy hatrany ary tonga dia azo tsapaitanana ilay vokany avy eo. Hatreto raha ny zava-misy tsy misy ny mangarahara mikasika ny fitantanana ny volam-bahoaka hitomitsika. Ankoatra ny tsy fisiany mangarahara sy tatitra mazava amin'ny fananganana ireny tetikasa goavana tsy nisy fiantraikany tamin'ny fiainam-bahoaka ireny. Tsy mazava ihany koa ny loharanom-bola mikasika ny fiantohana ny fandehanana ireo delegasiona anatrika ny lalao famarana ny tranona ny Kenya ireo. Volan'ny ministera avy no ampiasaina amin'ny fiantohana ny antsasaky ny sarandalana ireo anotrina izay lalao famarana ny tranona izay. Sany kompani pitaterana no ivarotra afa-ty antoko amin'izay antsasapita izay. Ambadika izao rendrarendra ny mpitondra fanjakana izao. Mivangongo eto amin'ny firenena avokoa ireo karazan'olana maro samihafa, tahaka ny olana famatsiana herinaratra, ny fahantrana, ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny maro hafa. Raha izay vola lan'ny mpitondra fanjakana tamin'ny rendrarendra izay, efa be ny zava-bita ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Fa vokatry ny tandrevaka sy ny tsy fahaiza mitariky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no mahatonga ny ainana fohy maro tamin'ny raharaha fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo hoy ny sendika Triad androany manoloana ireny tranga ireny. Ny ministry ny fahasalamana ankehitriny ihany koa no napiditra amponja piasa ny fahasalamana maro indrindra hatramin'izay ho hiatrany ny fanazavana izay netiny ity sendika ity. Andeha ho rahantsika ny fanampim-panazavana mahakasika izay etiny Onona Saina. Fahadisoana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana teo amin'ny fandraisana andraikitra sy fahaiza mitarika no nahatonga ny famoizana aina malagasy maro tamin'ny raharaha fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo teto amintsika hoy ny sendika Triad. Raha ny fahitana sendika anazy dia nisy ilay fandraisana andraikitra ataoko hoe angamba tsy dia tena matitra loatra nataon'ny ministera fohy be amin'ny ireo marary sy tratran'ny fahapozinana na ny fanapozinana ara-tsakafo ka nahatonga n'ilay loza lasa niompapana eo ilay tsy fahampiny ny mpiasan'ny fahasalamana miasa eny anivon'ireny hôpitaly mpanjakana ireny fa ny faharoa ihany koa dia eo ilay fahamporetan'ny mpiasan'ny fahasalamana zay miasa eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana hoety miasa zany daholy no antony mahatonga an'ireny fahafatesana maro be ireny nisy teo amin'ny ireo zay tratran'ny fahapozinana na ny fanapozinana ara-tsakafo ka voatery lasa ny mpiasan'ny fahasalamana no enjehan'ny vahoaka malagasy amin'ny loza sy ny voina mahazo ny fianakaviana malagasy ihany koa anatin'izay olana izay. Tsy ampinisan'ny mpiasan'ny fahasalamana hoarina amin'ny filana fa ireo vitsy anisa hiarany antso-jay samihafa ihany koa. Ohatra ny hoe tsy dia nipetraka loatra izay resaka leadership napetraky ny ministera fohy be sy ny mpitantana ny ministera atao anatin'ny fandraisana andraikitra ny marary ka nahatonga n'ilay fiatraikany sy fahafatesana maromaro an'ireo zay tratran'ny fahapozinana sy ny fanapozinana ara-sakafo tamin'ireny fotoan'ireny. Ka ilay fandraisana andraikitra zany mba anetananay ny syndicaliste ny ministera fohy be eo amina resaka leadership sy ny fanomezana fahafahapo ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana zay miasa mba havitrika izy hanao ny asany amin'ny fitsabonan'ny vahoaka malagasy zay. Harcèlement isan-karazany, intimidation ataon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny tamin'ity ministera tamin'ity ministra ity angamba no nisy mpiasan'ny fahasalamana niakatra fitsarana be indrindra zay efa manodidididina ny 12 eo nisan'izy ireo tao anatin'ny 3 volana farany izay. Anatanteraka fiaonam-be raha mpitso ireo mpiasan'ny fahasalamana izay ivondronana dokotera, paramède ary ny personnel administratif eto Madagasikara. Fotoana izay amohan'ny sendika Triad ireo zovo hitsakitsaka mahazo ny mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy. Lafim-baovao mahakasika ny fitantanana ny firenena izay hatrany difotry ny aizany fahantrana ny malagasy ankehitriny hoy ny firaisamonim-pirenena sy ireo aplatsaka sitrapo maro androany. Verilalana ny vahoaka, fisaran'ny fahasairanana sy ny olana ara-tsosialy isan-karazany izy ireo. Manoloana izany, manampaizina 12 avy amin'ny sehatra maro, anisan'izany ny professeur Jonara Tsimbazavy
sy ireo solotena ny fiarahamonimpirenena toy ny avy ao anivony transparency international initiative Madagascar no anao famelabelarana miaraka rahampitso izay tanterahana eny Andohalo tanjona moa ny izarana hevitra sy torolalana entina hanampiana ny olona amakivaky ny aizim-piainana amin'izao fotoana izao araka ny lohahevitra hoe fanilo miampita makany mamaky ny aizina. Ny aizina izay resahana eto dia tafiditra anatin'izay hoe tsy fangaraharaana sy tsy fahaiza-mitantana ny fahatapahan-jiro ny ataoko hoe fahatrana faobe izay misy eto amintsika sy zavatra manahirana maro samihafa fa ny aizina koa mety hoe tsy fahalaliana-tsaina amin'ny zavatra rehetra dia izay ilay fanilo izany sady hoe fanilo flambeau iny teny frantsay sens anankiray izay fanilo miampita. Misy olona efa niasa tamin'ny sehatra anankiray ohatra tamin'ny taona maro ohatran'izay izao professeur Joana Ratsimbazavy. Niasa taona entina ny tanana ny olona izany ahita hoe fa maninona ny zava-dehibe izany fiarovana ny tontolo iainana izany ohatra iray izay. Fa ilay fanilo koa afaka ampiasaina amin'ny sens anankiray hoe torche manazava indray izany ao anatin'ilay aizina mandritsikitsika misy antsika mitondra fanazavana hoe amin'ny domaine ohatran'izao misy hevitra satria izay ny prinsipa fisian'ny TED maneran-tany hevitra tsara ho voizina sy zareo. Dia ireo olona 13 avy ireo manana hevitra tsirairay avy hoentina amintsika izany hoe maninona moa raha toa ka izao zavatra izao ny ataontsika araka ny expérience sy ny traikefa sy ny fahaiza-manao dia izay ilay fanilo miampita izany dia samy misafidy na andray an'lizina tsy andray tsisy atery io fa fizarana ny atao. Mbola tontolon'ny fiainam-pirenena izay hatrany mampametra mpanotaninina ny fahaleovan-tenan'ny seni eto amintsika ka tokony roso amin'ny fanovana ireo mpikambana ao anatiny hoy ny nambaran'ny toavina Rahalambomay androany. Hatramin'ny datim-pifidianana zany mantsy dia mbola ny gouvernemanta no manapaka azy hoy hatrany ny fanazavana. Ndeo rahantsika ny Antsiprieny makasika izay entiny Entsora Soary Malala. Ny fanafonana seni ka hanovana tanteraka ireo mpikambana ao aminy no mety hoy toavina Rahalambomay hatramin'ny datim-pifidianana dia mbola ny gouvernemanta no manapaka azy hoy ny nambarany. Tokony ataony volana Desambra 2024 ny fifidianana no olona ka raha naniry hanarina ny lesoka ny seni tokony nandritra izay fotoana lava izay no nanatanteraka izany fa tsy amin'izao fotoana vao manao fakakevitra etsy sy roa. Marina dia na seni na tsy seni tapitra amin'ny volana janoary izany hoe tokony atao amin'ny volana Desambra 2024 ny fifidianana Sena. Raha ohatra ka misy zavatra tokony tsy nentina ataon'ny seni dia tokony nandritra an'izay fotoana ela be teo izay mikarakara an'ilay izy. Ny zavatra tena fantatra fotsiny dia hoe tena tsy misy ilana azy mihitsy izany ny seni satria tsy izy akory no mamaritra ny datin'ny fifidianana fa mbola ny gouvernemanta ihany. Zay izany dia tena manontany tena mihitsy hoe ilaina ve ilay seni fa amin'izao zany zao nametraka sosokevitra fotsiny izy fa tsy izy mihitsy no manapaka azy. Izany hoe ilay lalàna mihitsy no tokony hovaina hoe aleo hiverina fanjakana ny fanaovana fifidianana. Ny fanontaniana zany zao dia hoe avelanay mpanohitra ho 100% mapara ve ny olom-boafidy no olona eto Antananarivo sa ivondrony zahay mpanohitra dia hanolotra kandida amin'io sena io. Raha tsy maintsy apetraka eto amintsika ny seni tokony ho afaka mandray anjara amin'ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny voalohany mpanohitra. Efa tao anatin'ny lalàna amin'ny feno fanoherana ny taona 2024 izany saingy novoanana ka ny mpitondra irery ihany no afaka mifidy vokany mitanila ny seni. Voalohany aloha zany amin'ny humaniste écologiste aloha zany dia milaza hoe tsy misy ilana seni satria rehefa hanao fifidianana ianao iza no manapaka ny datim-pifidianana tsy ny seni fa ny fanjakana. Andohetra ianao tsy any amin'ny seni fa any amin'ny ministère en finance. Aka certificat de nationalité ianao tsy any amin'ny seni fa any amin'ny ministère en justice. Tena foananay seni dia aloha hiverina amin'ny tany dia rehefa misy zavatra tsy mety dia ny fanjakana ny tompona andraikitra. Amin'izao fotoana izao mantsy rehefa misy zavatra tsy mety dia hoe ny HCC ny tribunal ny ministère de l'intérieur ny SRMV ny bureau de vote. Ny resaka olona ihany dia mila fantarina fa izahay mpanohitra no maro anisy teo Antananarivo. Dikan'izany tokony matanjaka ary tokony manana olom-boafidy olona sénateur ny mpanohitra fa tsy hoe lasa minoritaire na vitsy anisa tapoka.
Isan'ny nanaovany isany fakakevitra ny firaisamonim-pirenena Transparency International anatin'ny sosikevitra napetraka izy ireo ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny lalàna indrindra eo amin'ny famatsim-bola ny antoko politika sy ireo candidat. Ny Transparency International Initiative Madagascar dia anisan'ireo fiarahamonim-pirenena nanome sosikevitra niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa moa zany atao anatin'izay dia ireo sosikevitra rehetrarehetra ireo dia efa naterinainy amin'ny CENI ary efa niresaka tamin'ny CENI zany izay hoe inavy ireo paikady zavatra mety hoe afaka atao miaraka afahana manatanteraka ny resosokevitra ireo fa tsy hoe zavatra hoe amena fotsiny dia mety hoe ho adino zany afaka fotoana fohy dia izay zany napetraka tany ao anatin'ny resosokevitra napetraka dia ny fanavaozana ny lalàna fanatsarana lalàna indrindra mifehan'ny famatsim-bola ny antoko politika sy ny candidat moa izany izay moa resahanay matetika hoe mila mangarara bebe kokoa ny vola ampiasain'ireo candidat mandritra fampelezakevitra lalàna eto amintsika amin'izao dia mbola be da be lelesika zay tsy mioblige nyreo candidat reo ilaza pahibe maso hoe aviaza marina ny vola ampiasainy ka mety isy an'izay hoe capture de l'état zay rehefa ohatra ka hoe tsy misy an'izay hoe mangarahara zay zany. Fividianana kisarisary fotsiny tsy ao anaty mangarahara takiko ireo fividianana mifanesy teto amintsika no iseho raha toka mbola ny vomera mahalo tena misahana ny fividianana ankehitriny no iandraikitra izany ny fividianana loholona izay efa iazagazahana mafy amin'izao fotoana. Ivadika la fomba vao hafa mihitsy isika no tanterana androany tany Tomasina ny fanitriana ny nofo mangatsika ny tompovavy Seline Martha Velonjara rehefa nindaosy ny fahafatesana teo amin'ny fahafito amin'ny 20 taonany. Tonga maro nanotrina ireo apikatroka Arema fahiny sy ireo vehivavy Arema izay mbola mijoro velonaina andeha rahantsika ny Antsipriany mahakasika izay. No tanterahana androany tolakandro teto Tomasina ny fanitrehana ny nofo mangatsika ny tompoko vavy Seline Martha Velonjara. Nisy ny fomba ara-drazana natao no toizana tamin'ny lanonana ara-panjakana ary nentina nanomeza amboninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny katedrale Saint-Joseph Ampasimazava. Saika tazana teny toerana avokoa ireo mpikatroka Arema fahiny tonga maro namita ny adidy farany tambatra tompoko vavy sy nanotrina ny fianakaviana. Misaotra eram-po eran-tsaina anareo rehetra izahay satria nasionareo taminay fa nitrotro ambavaka an'ilay reny ilay mama izay namena mamy eto amin'ny firenena ianareo nanome fasina an'ilay miady ho an'ny zon'ny vehivavy malagasy rehetra ny fisianareo dia nanamafy ny fa tsy fanadiny ny lasa sy ny tantara. Ny fitoroanareo dia porofo mitoka amin'ny tenda falalopaka ary miaina tanteraka ao anatin'ny soatoavina malagasy isika rehetra. Amin'ny anaranay efatra mianadahy. Misaotra mama. Tamin'ny fitaizana nomenao. Ny anaranay ny tia tanindrazana sy nahaizanay nanety tena masoava daholo fa andry ampiadanana tokoa tompoko vavy Seline Ratsira. Nandritra ny atelona no ny andrasana ny nofo mangatsika ny tompoko vavy Seline Martha Velonjara teto amin'ny lapany ankizy mpisavalala fahiny. Teo foana ireo mpikatroka sy sakaizany Arema izay mbola mijoro sy velonaina isan'ny tazana nandritra ny lanonana io tolakandro io ireo vehivavy Arema izay isan'ny nifandraikaiky tamindra tompoko vavy fony ny fahavelony. Ramatoa Seline Ratsiraka tena vehivavy be fitiavana makarakara vahoaka tsy ny zanany ihany tsy ny fianakaviany fa vahoaka manontolo ny mpianatra surtout hoe zanaka tambanivohitra zany nahita tombosoa tamin'ny zareo. Dia reny moa bourse extérieure reny tsy nifidy zana-bahoaka maneran'ny Madagasikara na aviaza dia nahazo bourse daholo fa rehefa tsy eo antoerana intsony moa zareo dia zao zara raha hoisy zanaka mifaritra mahazo bourse zany amin'izao fotoana izao. Dia Seline Ratsiraka moa dia mikarakara ankizy ankaniny zaza be dia be eraky ny Madagasikara noho ny efa tsy teo intsony zareo dia lasa nitsipozipozy ilay satria ny zavatra tsara napetraka zareo tsy mba nitohizany le mpitondra taty aoriana fa hoentina amina resaka politika le izy na dia hoe hita fa mahasoa vahoaka aza na ravana na tsy asiana asiny dia lasa mitsipozipozy. Tsy zany tena hitako hoe misongadina tamin'ny fiainana izy
karakara resaka politika izy hoe vehivavy arema inona fa tsy mba nitsabatsabaka tamin'ny fitondram-panjakana zany hoe fanendrena ministre na hoe directeur na ina zany tsy mitsabaka amin'izany izy fa iny dia fa anjaran'ny filoha sy ny premier ministre iny fa izy tsy mba hoe tsy maintsy mandalo amin'ny madame filoha zay vao fa izy zany tena hitako point fort ny tsy mba nitsabaka tamina fitondram-panjakana izy nodimandry teo amin'ny 17 taonany moa Iseline Marthe Velonjara tsara levenana ho amin'ny fiainana mandrakizay androany 7 ny volana aogositra taona 2020 teto Tomasina miompo tanteraka amin'izy ireo isika ao anatin'izao fahalasana izao fa irakotondra zanany Emma Joshua mpamakafaka politika sy rabeva iny Elia filohan'ny antoko otrikafo indray no vahiny Yves Richard ao anatin'ny fandarana ankitsipo eto amin'ny Cool TV anio alina ao aoriana izao fahampalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao isan'ny lohahevitra izay horesahana ao anatin'izany ny raharaham-pirenena sy ny politika ankapobeny eto amin'ny firenena eo ihany koa ny raharaha-bazy toliara sy ny zava-misy maneran-tany andao rahantsika ny sombony mahakasika izay ady hevitra izay ahoana moa ny ahafahana Andriamatora Joel mahita lalam-bola aingana ahafahana miteny an'le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso raha tsy mijery lalam-bola aingana izy amin'izao fotoana izao ny lamaody amin'izao fotoana izao dia ny hoe fifanandrianana arakery nucléaire zao tontolo izao dia dikan'izany rempy zany Madagasikara ho an'ny tany matanjaka efa nazavaiko teo zengy dika amin'ny fanazavana ny teneniko teo hoe na izy hitondreo na izy hitondreo ny contexte international sy ny géostratégique politique international manery fa tsy maintsy ampiasaina io base toliara io dia ianao indray miteny fa hoe aza ampiasaina makety tsy makero andrasana roviny tena kivy ratsy ary amin'ny alahelo zany ny resahako hoe ray aman-dreny sahala amin'ny Joshua Tsirakista zany no mitemby hoe remby Madagasikara dia tena remby tokoa zany Madagasikara satria ataon'ny olona champ de bataille eto zany le izy zay dia zay te hiditra eto dia zay te handroba dia avelan'ilay fitondram-panjakana satria remby ilay firenena koa zay zany tsy maintsy hijoroantsika zany zay mitovy hevitra hoe tena mandra-poviana zany no aneketsika hoe remby ilay Madagasikara mampalahelo ngena maheno an'ilay voambolana zany ny faharoa dia ny hoe le izy dia mazavy ny anay zany dia anay anjarako aloha zao manambahiny ny fampahalalam-baovao Cool TV amin'ny ity hariva ity dia samy manana tompona andraikitry ny serasera avy ao anivony PMF na ny première agence de microfinance eto Madagasikara ny fanontaniana ho apetraka aminao ngamba ny mahakasika ny hoe inona marina izany atao hoe PMF Madagasikara zany rabanao dia miarabana ny tokantrano ihany koa ho an'ireo izay mety efa mahafantatra na ho an'ireo izay mbola tsy mahalala ihany koa ny première agence de microfinance dia institution iray izahay misehatra ao amin'ny fametram-bola sy fampindramam-bola membre na mpikambana ao anatin'ny réseau international Aga Khan ao anatin'izay hoe fampindramam-bola izay dia manana service mampiavaka ny PAMF izahay dia tsy ino zany fa ny indrana 643 izay ho an'Antananarivo sy ny manodidina ihany aloha no afaka mbola misitraka an'izay service izay fa izany akory tsy manakana mihitsy ho an'ireo izay ivelana n'Antananarivo na ihany koa ny faritra eto Madagasikara satria dia manana Masovo misy 20 izahay mielpatrana amin'ny faritra 10 eto Madagasikara ary tsy mijanona eo fa mbola manaparitaka ihany koa izahay ary miezaka hatrany manakaiky ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanakekezana misimisy kokoa antsika any atokantrano raha idirantsika lalandalina kokoa ilay mampiavaka anareo ilay service indrana 643 azonao entina azavana misimisy kokoa ve izay hoe indrana 643 tolotra manokana mampiavaka ny PMF izay ny indrana 643 araka nefa lazaiko teo dia service fampindramam-bola izy io amin'ny alalan'ny antsoatarby monja dia izahay no manantona anao zany hoe tsy mila mivezivezy intsony tsy mila hoe ianao no mandeha manantona birao ianao no mandeha manantona masoivody avy eo indray mbola hiverina miaraka amin'ny taratasy sy ny sisa rehetra fa izahay no manantona anao antso iray monja dia efa mety hanova no avinao ao anatin'izay hoe indrana 643 izay ny manitikitika ho an-tsain'ny olona vao mahino an'izany dia manahoana ny zanabola indrindra ny amin'ny famerinana
ho an'izay service omenareo zay izay anisany ambandeha ambaniny zanabola ao amin'ny première agence de microfinance satria manomboka amin'ny ray faingo telo isanjato izay zanabola izay ary afaka averina hatramin'ny 4 volana be izao rehefa manao fampindramam-bola ao aminay ianao. Efa somary efa voalazanao teo ihany le hoe izavy ireo olona éligible izany hoe afaka misitraka ity service omenareo ty ao anatin'ilay indrana 640 azonao mbola mena en détail kokoa ve makasika izay izay araka nefa nolazaiko teo dia rehefa manana antonasa mazava aloha ny olana anankiray dia efa afaka misitraka izay indrana 643 zay fa ankoatra izay ihany koa manomboka amin'ny faharaiky amby 20 taona dia afaka misitraka izay manomboka amin'ny 5 hetsy sy iray tapitrisa ariary ny maribola omena ao anatin'izay indrana 643 izay indramina moa zany ranomarimana kokoa ary manomboka amin'ny ray faingo telo isanjato ny zanabola ankoatra izay ihany koa dia manana hatramin'ny 4 volana ny mpanjifa iray amerenana izay vola rehefa mihindrana amin'ny indrana 643 izay miantso fotsiny ho iaho dia izahay no manantona tsy mila mivezivezy intsony hoe andeha hokany amin'ny maso ivo na mbola hoe tady taratasy indray rehefa avy eo dia hivezivezy any trano eo ihany koa ny asa fivelomana sy ny sisa ao anatin'izay avokoa dia tena manatsotra ny fiainan'izay ato amin'ny première agence de microfinance amin'ny alalan'izay indrana 643 izay. Isorana ny avy eo anivo ny PAMF nitondra izay fanazavana zay fa mbola makasika ny tontolon'izy ireo hatrany nanamafy ny fiarah-miasany ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifany ny avy eo anivo ny première agence de microfinance sy ny Orange Money Madagascar tolotra ho maro no omen'izy ireo ho fanamorana ny fikirakirana vola andeha ho rahantsika ny Antsiprienne makasika izay. Mitoy ary miamafy ny fiara-miasa eo amin'ny première agence de microfinance sy ny Orange Money Madagascar ho fanatsarana tran'ny tolotra fanamorana ny fitantanam-bola ho an'ny mpanjifa. Dia ny fampifandraisana ny compte Orange Money sy ny compte bancaire à première agence de microfinance satria omeko ohatra ianareo raha tonga eo amin'ny botika anankiray ka tsy manam-bola dia na afaka mindrana amin'ny M-Cady na koa raha manana compte ao amin'ny première agence de microfinance ako dia afindrako makao amin'ny Orange Money le vola dia afaka alohako ny mpivarotra manoloana na tobin-tsolika na grande surface na mpivarotra tsotra na te andefa vola any amin'ny fianakaviako any amin'ny province ary dia afaka afindrako avy amin'ny compte bancaire les liaisons bancaires le hoe banque toilette dia afaka alefako le izy raha ohatra ka mbola tsy manana M-Cady zany na tsy manana compte ao amin'ny PAMF. Fanamorana ny fikirakirana vola fahafana misitraka tolotra ara-bola ao anatin'ny amehana isan'ny tombony ho an'ny mpanjifa amin'izao fiara-miasa izao. Voalohany aloha ny araka natao dia ny fanamorana ny tolotra eo amin'ny fampindramam-bola sy ny fametram-bola izay antsoina hoe M-Cady dia tao anatin'izay tolotra zay zany ny ezaka foana ny fanatsarana ny tolotra zany niaraka tamin'ny Orange Money satria akoatra ny findramam-bola dia nametraka ihany koa ny fametraham-bola amin'ny tany ambonimbony épargne bloqué izay tena ny fanitsy tanteraka amin'ny filany malagasy ary amin'ny kafaliana androany no ametrahana an'ilay épargne programmé planifié izay tena hoe fanampiana ireo saraban'olona rehetra zany sarababe-bahoaka rehetra na kely ara ny volanana satria manomboka amin'ny 500 ariary dia efa afaka manao épargne ny olona rehetra dia afaka manokatra compte M-Cady rehefa manana compte Orange Money. Io compte io zany rehefa tonga ny fotoana hoe misy zavatra ilana vola tampoka dia mindrana izy leo amin'le findramana isan'andro zany dia tena betsaka dia betsaka satria manodidididina ny eo amin'ny ny atsasaky ny misouscrire zany dia mampiasa amina façon occasionnelle n'le izy ao anatin'ny volana anankiray. Namafisana ny lafin'ny sécurité ho fiarovan'ireo mpanjifa mikirakira vola manomboka izao araka izany manerana nosy voavany olana ara-bola an'ireo mpanjifa ny première agence de microfinance sy ny Orange Money Madagascar.
dia iny lafim-baovao ihany koa no antsika miditra amin'ny sento vetivety atao anatin'ny doka antsika miampita ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitondra zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos irery any. 5 la route vous appartient. Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitondra zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa 5 la route vous appartient. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Prêt à libérer ton pouvoir? Zetic débarque sur ta super app Y'a c'est moi. Choisis, personnalise et crée ta propre offre en quelques clics. C'est toi le boss. Mix en toute liberté, appels, data et SMS selon tes besoins. Tu peux même rajouter Netflix ou musique en supplément. Dis Yas au pouvoir du choix. Rends-toi sur ta super app Y'a c'est moi. Yes. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Tombatra ny client. Sarobidy aminakà loatra la famille. Kely ny vente à crédit mirindra io, za afaka magnamia zara ilendreo tantrano. Ya, pitendra fa manenga sakao. Nefa tsy nanana fahafanana ny anna instrument complet mihitsy amin'ny tapis. Nefa androany, miaraka amin'ny rindra, tanteraka ny nofinofi. Nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara, vente à crédit mirindra, arahinao. Miaraka amin'ny mirindra, tanteraka ny fikasanao. Libéreo. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance daholo sady. Tena mitaiza moteur ty lupie, mampiena dépense. Premium Lube Jovena, Lubérer la performance. Jovena, source d'énergie. Maintenant ou jamais.
ny 4 aogositra hatramin'ny 10 oktobra isaky ny vidy entana miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola Fantakrety mirindra eny amin'ny magasin Cosmos dia mandray anjara amin'ny fisarihana loka goavana no sarihana amin'izany. Loka voalohany télé TCL 85 pouces, loka faharoa moto 5 et 150cc, loka fahatelo salon. Fanamorana ny fandoavam-bola Fantakrety mirindra ao amin'ny Cosmos irery any. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Jumbo poulet lasa rojato ariary. Jumbo ampiapatsiro nahandroko. dia mbola terina trano ny araba tompoko lasy tompovavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity lavadika lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny kolotsaina isika revonjila zato isanjato no entinjila popy sy mahery etsy Antsahamanitra ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana aogositra ho avy izao ho an'ireo mpakafy azy akoatra ireo hira izay tsy afaka ambavan'ny maro ho avy anotrina azy ireo avokoa ireo mpitendry izay kalaza na ahafantarana ny tarika hatramin'izay izay ampiaina ity revonjila zato isanjato ity isan'ny ahitana ny tapakily ny etsy amin'ny super musique Analakely manomboka amin'ny roa ora sy sasany ny seho ka tsy anenina na ho diso fanantenana izay ho tonga ho hiatrany ny fanazavana tsy ara soary velona mitondra ny Antsiprieny mahakasika izay afinaritra amin'ny fiarahantsika rehetra izay kely menada tena koa ibavy kely dia zany ny fotoanantsika zany dia ino efa fantatsika io hoe amin'ny alahady izy io amin'ny roa ora sasany tolakandro etsy amin'ny Antsahamanitra kianja maitso izy taloha fa zao izy efa kianja lehibe araky ny fotoana isan-taona dia nanao an'ity fampisehoana ity zay isan-taona njila ipopy mahery hiara-ikalo ny iza ioforon'ny njila sy ny arahany njila sy popy hatramin'izay samy tateorina nanantonatry zareo ka dia nasatsika rehetrarehetra fa ho avy eo na manao maro be raha maka zao tonga avy any ampita mihitsy aho amin'ny fotoana io ho akoa mpitendry rehetrarehetra hatramin'ny datita rehefa mpitendry taloha sy ny ohatr'izay iverinao daholo ka dia manentana antsika rehetra ho tonga maro be satria dia afinaritra ny fety ozy zahay hoe tsy anenina zay ho tonga zay tsy miteny anenina zay tsy ho tonga fa hoe tsy anenina zay ho tonga ao merci misaotra tompoko ao dia manentana anareo tokoa zany zahay fa ahita zavatra nareo ary ho hitanareo na njilanjila hatramin'izay amin'ny lahady eo satria taditako ao zany fa indrindra moa ipopy mahery ary njila zany mandeha tongava le tompoko manamafy ny teny izy lehilahy teo dia farimanasanaareo dia manantena hitanareo ao Antsahamanitra zany amin'ny lahady ivadika lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fampidirana mpianatra tsika amin'izao fotoana izao maro loatra ny fidoka maro loatra ny ray aman-dren'ny mpianatra no tsy mbola mahavidy fitaovana ilain'ny mpianatra amin'izao tapa-bolana mialohan'ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampiany entimanana eo ampelatanana izy ireo raha ny eny amin'ny Soamanandray komina tsy hafa manokana izay nandraisany izay nanaovana fanadihadiana izay nanaovan'ny avy eo anivo ny VMMM ny hetsika ho an'izay tontolon'ny fidiran'ny mpianatra izay dia hita fa nanao ezaka izy ireo amin'ny fizarana amin'ny tontolon'ny fanomezana tolotra ho an'ny vidy mora ho an'ny fitaovan'ny mpianatra tsy aro raso ary velo no mitondra ny Antsiprieny mahakasika izay mahatsiaro afa-pasahiranana ireo ray aman-dren'ny mpianatra manoloana ny hetsika karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miaiky amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary teny amin'ny fokontany Soamanandray kominy tsy hafay indray no nanohizana ny hetsika tamin'ity androany ity raha ny aty aminay aloha zany atao hoe alavidavitra any andrenivohitra dia somary manana fahasahiranana ny olona aty manodidina satria raha mivoaka eto zany vao mandofry aloha ray dia anisan'ny manamora zany ny hoe fidinany fotony ny malagasy miara-mainga aty ambanivohitra aty no izay fahasahiranana zay tsara le izy leo amin'ny ankapobeny mahafinaritra satria manala ny fahasahiranana raha zay io zao raha nieritreritra hoe Antananarivo dia efa hoe nahita le afisa azy hoe ho avy malagasy miara-mainga hivarotra ka amin'ny vidy mirary aty dia efa tsy netsika tetsony zany efa hita eo zany le dépense ny ala nefa mba hitany hoe
efa makany zavatra hafa indray raha hoe ohatr'izay nirarianay zany a tahakany avatra amin'izay a dia efa nisy foana dia nirarianay a mba hitoy hatrany a dia hitoy foana ny hetsika ataon'ny malagasy miaramiaika. Hitarainan'ireo mponina ny fahalavirany toeram-pivarotana eny Soavinandriana manamora ny fivezivezena ary manena ny vola mivoaka araka izany ny fisian'ity hetsika karakarain'ny VMMM ity mba tsy ho sakana tsy hanarany ankizy ny tsy fampy ny fitaovam-pianarana. Tena sahirana aloha raha aman-dreny fa tena manampy be anazy izay satria raha andeha hiakatra ho any Antananarivo zareo mbola mandeha tongotra adiny iray mbola miampy frais koa dia efa misy anay tonga eto moa izany dia efa miandry anay eto zareo. Ny tanjonay zany hoe hiakatra ny salan'ny isan'ny ankizy an-tsekoly andeha an-tsekoly indrindra ny etỳ amin'ny commune misy anay etỳ Soamanandray. Mifarana rahampito sabotsy ny Ambatofotsygara tsy hafa ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary amin'ity taona ity VMMM izay manome lanja ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka iraisam-pirenena anamafy ny fanafiana ny tafika israeliana araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo manoloana ny mbola tsy fiverenany ireo takalonaina israeliana mbola voatazona any Gaza nanambarany teo anivon'ny tafika israeliana androany fa iroso amin'ny hetsika famerenana an'ireo teratany israeliana voatazona any Gaza manomboka izao anamafy ny fanafiana araka izany izy ireo raha tsy anaiky amotsitra an'ireo takalonaina ireo ny manam-pahefana ao Gaza. Horakofana miaramila israeliana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny sistan'ny Gaza raha ny fanambarana hatrany araka ny voalazan'ireo fianakaviana any Israely manodidina ny 50 eo ireo teratany israeliana voatazona any Gaza. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity isaorana sy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.